Mandranonareo makany amin'ny assurance aro maka vola fazanana assurance AVA aro ny vahoaka tenareo koa misaratanarana dia izao an'izay ho taranankareo zay. Assurance aro manolotra anao ny vaovao. Bijouterie Ravaka manolotra anao vaovao. Tolotra ny arahaba mba piraritso ho anao izay manaraka ny fahitalavitra ma TV amin'izao alina izao. Tonga eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika tompoky lahy sy tompoky vavy ka sainam-panajany ianao hanaraka ny vaovao nangonitra mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Izatarantsika ny vaovao amin'izao alina izao dia ny pejin'ny politika. Androany no nisokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana tsy ara-potoana fahatelo eny anivon'ny antenimera-pirenena izay ahasitra 12 andro, zany hoe ao anatin'ny fanamariana ny herinandro masina araka izany no hiady hevitra mikasika ny lalam-pifidianana ireo solombavam-bahoaka. Ny andindin'izay nisokatra androany ny fivoriana tsy ara-potoana fahatelo eny anivon'ny antenimera-pirenena. Ny lalàna mikasika ny fifidianana no anisany hodiniana sy olanina mandritra ny 12 andro. Mbola mizarazaratra any anefa ny hevitra ireo solombavam-bahoaka hatramin'izao mahakasika ireo lalàna mifehy ny fifidianana ireo. Androany dia manomboka indray ny session extraordinaire fahatelo atao amin'ny Assemblée nationale izay andinihana mifantoka tanteraka amin'ny lalam-pifidianana. Tamin'iny faramparana ny session extraordinaire faharoa iny nangataka moa zany ireo député namana fa tena zava-dehibe ho an'ny vahoaka io lalam-pifidianana io ka tsy tokony atao kitoatoa. Zay zany no antony nanemorana azy amin'ny fotoana manaraka. Kanjo izao dia tampotampoka zao zay tapitra afaka maly dia miditra koa androany andinika azy. Dia eo zany sadaikatra ihany ny tenanay amin'io toejavatra io satria raha fotoana lavalava andiniana azy kanefa tapitra maly manomboka androany tsy mipetraka zay hoe fotoana lavalava itsakotsakoana ny mahazava-dehibe ny lalam-pifidianana zany. Etsakila ny ireo solombavam-bahoaka sasany izay manamafy fa tokony holanina amin'izay io lalàna io rehefa vita ny ady hevitra rehetra mikasika izany fa efa maika amin'ny fametrahana ny fitsipy-dalao amin'ny fifidianana ny rehetra. Manoloana an'izany tsara no ilazanay mahasombavahoaka ny tenanay indrindra ny any amin'ny vahoaka izay nifidianay raha tsy tena ny Madagasikara Ray manontolo dia anisany zava-dehibe ho an'ny firenena ny fahavitana ireo lalam-pifidianana ireo ato amin'ity androm-panjakana ity mba tsy hatara indrindrandrindra ny daty fifidianana sy ny fanomanana ary ny fanatanterahana ny fifidianana firenena amin'ity taona ity. Noho izany niezaka ny gouvernemanta nanohy ny fivoriana tsy ara-potoana fahatelo ary izay solombavam-bahoaka moa zany niezaka ihany koa mba ho tonga rehetra mba ahafahana mahazo ny fandresena amin'izay isan'ny artikla zay amin'ireo lalàna fifidianana mahisa 3 ireo indrindrandrindra zany. Afapany zany ny Tsimbazaza eny manomboka ny alatsinainy izao samy efa vonona ny ampandaniny eviny ny andaniny sy ny ankilany.